Isokatra io marain'io teny amin'ny panorama Andrianarivo kosa ny atrikasampirenena entina indrindra andrafetana ny volavolan-dalàna momba ny sata amin'ny feny serasera. Teboka maro no vaovao andrasana ivoaka amin'ity atrikasa ity izay nentin'ireo mpiantsihatra ny fampidinika tamin'izany atrikasa izany. Marco Antoine eo amin'ny sarin'ny Tsirakotorsoary no mitondra an'izay fanadidina izay. Teboka maro entina anatsarana bebe kokoa ny sehatry ny serasera no andrasana amin'ny fandrafetana ny volavolan-dalàna momba ny sata amin'ny feny tontolon'ny serasera na ny avant-projet de code de la communication. Io maraina io no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izany atrikasa izany ary notarihan'ny ministeran'ny serasera sy ny fandaharana asan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana na ny PNUD. Ho an'ny ministry ny serasera sy ny fampahalalam-baovao dia ny fitsinjovana ny hoavin'ny firenena ary koa ny fametrahana lalàna ahafahan'ny sehatra voakasika analafitra ny fifampizarazarana. Ny hevi-dehibe fonosin'ny code de la communication dia manamafy ny finiavan'ny vahoaka iray manontolo izotra amin'ny fenitra iraisam-pirenena dia ny demokrasia, ny zon'olombelona ary ny fanjakana tsara tantana. Hotazony ny tantara fa ny code de la communication dia fijoroana lehibe zary aingam-panahy hitsilo ny andrarezina mampisehatra sy ny mpisehatra eto amin'ny firenena. Anisan'ny teboka lehibe voasana ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ny fanesorana ny fanasaziana ny eloka amin'ny asa fanaovan-gazety na ny dépénalisation des délits de presse. Manazava ny tale général ny serasera ny ministera. Tena vaovao voalohany aloha le resaka dépénalisation des délits de presse. Zany hoe io moa fenitra iraisam-pirenena. Ny mpanao gazety zany raha ny iraisam-pirenena dia raha misy délit ataony, misy fahadisoana ataony resaka fanalam-baraka ohatra sy resaka injure dia tsy tokony gadraina zany fa mandola amandy. Zay zany message menanazy. Dia zavatra zay napetraka tanàn'ity code ity. Fa raha ohatra kosa izy manao délit de droit commun, zany hoe manao crime izy anambadika any, manao crime zany izy dia zay indray resaka pénal zay. Fa ny teboka faharoa lehibe dia ny fananganana an'ilay ataontsika hoe autorité de régulation indépendante. Iny zany zava-dehibe satria hatramin'izay zany tsy tafatsangana mihitsy le Haut Conseil de l'audiovisuel. Dia tanatin'ity zany natambatra anankiray zany ny autorité de régulation, antsoina hoe autorité de régulation nationale de la communication médiatisée. Io zany no rafitra anankiray mahaleo tena manome ny fahazon-dalana manara-maso akaiky ny asa famovan-gazety ny amin'ny radio na amin'ny télé na ny resaka cinéma zay na ny resaka ataontsika hoe publicité na ny resaka amin'ireny online reny. Zay zany ny hitako hoe teboka lehibe. Heverina hodiniana eo anivon'ny filakevitry ny ministra sy ny filakevitry ny gouvernemanta ny volavolan-dalàna avy amin'ny fehi-kevitra ivoaka avy amin'ity atrikasa ity mialoha ny ampidirana azy eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny volana May ho avy izao. Marihana fa manaraka akaiky ny famolavolana ity sata ity ny fitondram-panjakana indrindra ny filohan'ny Repoblika izay nosoloany ny tale kabinetrany Andriamatoa Henri Rabarinjaka androany.